falifaly miarabanao ndray a eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Sorantsika ny tompony fotoana mbola omeny atsika afahana miainy tenin'Andriamanitra ary tsy ho amin'ny fahazarana ane zao ary tsy hoe ampifalifaly ny saintsika sy ny fotsika fotsiny fa mba tena hitondra fanovana le izy, hitondra fanovana hoe rehefa nafafy ny teny dia namoa be ary mba hitondra fanovana ho antsika tenin'Andriamanitra. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ary Mpitoriteny a. Mpitoriteny a toko fa 1:7 Mpitoriteny toko fa 1:7 dia ny Matio toko fa 7:13. Mpitoriteny toko fa 1:7 dia zao ny voasoratra ao. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao, nefa aoko ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Matio toko fa 7:13. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany no apetraka amintsika amin'izao faraparan'ny taona zao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao, aoka ny fonao ampifalifaly ianao, mandehana amin'izay jeren'ny masonao, ataovy izay mampifalifaly ianao rehetra, fa hoy izy hoe tandremo nefa fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra zany, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika tsarovy fa voasoratra avokoa zany, voarakitra avokoa zany zay rehetrarehetra nataontsika ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Amin'ity anio ity tenin'Andriamanitra dia manasa antsika ihany koa hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mpitoriteny Solomona mpitoriteny a dia olona anankiray tena hoe nomen'Andriamanitra fahendrena. Rehefa nitenen'Andriamanitra izy hoe inona ny tianao angatahana, lazao zay tianao angatahana fa omeko anao zany, dia hoy izay omeo fahendrena sy fahaizana mitantana sy fahaizana mitsara izao vahoaka izao. Fahendrena no nangatahany dia nomen'Andriamanitra azy tokoa ny fahendrena, ary mihoatra ny fanampin'ny fahendrena. Fanampin'ny fahendrena dia nomeny azy ny harena, nomeny azy ny voninahitra, nomeny azy ny fananana maro be izay tsy nangatahany akory ary, fa hoy Andriamanitra hoe satria ny fahendrena no nangatahanao fa tsy ny ahazo vola aman-karena, dia omeko anao ny fahendrena ary omeko anao fanampiny koa ny vola aman-karena sy ny fananana rehetrarehetra. Ary i Solomona dia lehilahy endro ny tenin'Andriamanitra, tsy nisy endry tahaka ny Solomona tamin'ny fotoana ny ainana sy tao alohany, fa tena hoe feno fahendrena izy, nanam-pahendrena izy. Fa i Solomona ihany koa dia tao anatin'ny ditra ihany koa raha azo lazaina, tao anatin'ny hoe fiodinana tamin'Andriamanitra, tao anatin'ny fitiavana zao tontolo zao, tao anatin'ny fijangajangana sy ny fahalotona maro, ary teo natsapahany hoe famonjen'Andriamanitra ary natonga azy nanoratra ny mpitoriteny avy eo, ary hoy izy hoe zavapoana dia zavapoana tokoa, zavapoana ny zavatra rehetrarehetra rehefa tena hoe niverina tao amin'Andriamanitra izy ary natsapa ny famonjen'Andriamanitra, dia hoy izy hoe zavapoana dia zavapoana ny zavatra rehetrarehetra, zavapoana. Ary ho afarana amintsika ihany koa amin'ity androany ity hoe mety misy zavatra mahafinaritra anao eto amin'izao tontolo izao, mahafinaritra ny fonao, mahafinaritra ny masonao, mahafinaritra amin'izay ataonao, fa eritrereto hoe mitondra anao makaiza iny. Ho antsika zanak'Andriamanitra ny tena resahana, ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ho antsika fiangonana, manahoana ny fomba fanompontsika n'Andriamanitra, manahoana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, manahoana ny fiainantsika miaraka amin'ny Tompo ao anatin'ilay efa niditra atao anatin'ilay vavahady ety ve isika, efa mandeha amin'ilay lalana ety ve isika, sa tsika mbola hoe zanak'Andriamanitra ihany, mbola hoe ao amin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra, kanefa mbola any anatina, mbola niditra ao amin'ilay vavahady godana, ilay malalaka sy ilay vavahady lalana malalaka mitondra makany amin'ny fahaverezana. Hevero ny fiainantsika, hevero ny mombantsika, hevero ny zavatra rehetrarehetra ataontsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ve, manao ny sitrapon'Andriamanitra ve. Amin'izao fotoana faraparan-taona izao tsika dia misy manao
fotoana maro, manao programa maro, manao fandarana maro ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ve tandremo ny fisotroana, ny fimamona, ny fidoroana, milaza fa zanak'Andriamanitra, tempolo ny fanamasina sika, ary ny fanamasina mitoetra ao anatsika, ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamasinana. Andriamanitra malala ny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra mamaky ny zavatra rehetrarehetra. Isika fiangonana napetraka ho fanasina, napetraka ho fahazavana, isika dia napetraka aneo ny voninahitr'Andriamanitra. Sao isika no lasa mitondra ny olona ho any fahaverezana, sao dia isika no mampianatra ratsy ny olona, sao dia isika no hitenenandratsy ny anaran'Andriamanitra amin'ny fomba fitondrantenantsika, amin'ny fomba fitafitsika, amin'ny fomba fiainantsika ray manontolo. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika mihitsy hoe aoka ho ao anatin'ilay lalana vavahady ety, ilay lalana ety isika, izany hoe amin'izany fotoana izany, amin'io fotoana io isika rehefa miditra ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra dia maro be ny zavatra mila ialana, maro be ny zavatra mila avela. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily hoe fa izao tontolo izao ny filan'ny maso sy filan'ny nofo sy ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary izy hoe aza ty izao tontolo izao, na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Mampalahelo no mahita ny fiangonana amin'izao fotoana milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa fiangonan'Andriamanitra, nefa miaroaro amin'izao tontolo izao, sady hitany amin'izao tontolo izao amin'ny firibana maro, amin'ny fisotroana, amin'ny fimamona, amin'ny fidoroana, no sady hita ihany koa ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Aiza ny fahamasinana, aiza ny tahotra an'Andriamanitra, isika izay mpanompon'Andriamanitra, isika izay mitondra ny vahoakan'Andriamanitra, mananatra ve tsika, manoro ve tsika mba ialan'ny olona amin'ny fahalotoana, ialan'ny olona amin'izao tontolo izao, ialan'ny olona amin'ny filan'ny nofo sy ny fombafomba rehetra n'izao tontolo izao. Fa hoy koa ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jakoba any hoe tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, ka na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia ho fahavalon'Andriamanitra izy. Fahavalon'Andriamanitra zany ny hafarany zany dia any amin'ny fahaverezana, any amin'ny farihy mirehatra-afo ny hafarany zany. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy izay manao amiko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Izany hoe rehefa ao amin'i Jesosy ianao, niditra amin'ilay vavahady ety ary mandeha amin'ilay lalana ety, dia tsy ny fomba n'izao tontolo izao tsony ny ataonao, tsy ny fanao n'izao tontolo izao tsony ny ataonao, tsy ny rehaka momba izao tontolo izao tsony ny iainanao, fa lasa olona vaovao amin'i Jesosy ianao, lasa ny zavatra taloha ary tonga vaovao. Amin'izao fotoana nefa mampalahelo ny zavatra mitranga fa miaroaro, mifangaroaro. Ary zay foana mahatonga anay mitorina izao teny izao hoe ny fiangonana lasa hitany amin'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao lasa hita ao amin'ny fiangonana, tsy hita intsony ny fiavahana. Lasa ny fomba n'izao tontolo izao ny raisin'ny fiangonan'Andriamanitra, ny fanaon'izao tontolo izao ny raisin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary tsisy ilay fiomanana ny fiverenan'i Jesosy tsony. Tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Amin'ny fomba fitafitsika kristianina, milaza fa zanak'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra ve tsika amin'ny fomba fitafitsika, amin'ny fitondrantenantsika. Maro milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa fiangonan'Andriamanitra, nefa mbola hitanao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny fomba fiakanjo, lasa fiakanjo mianjaka, fiakanjo mitanjaka, mampiseho ny vatana, mampiseho forma ozy ny vazaha, lasa hita ny zavatra tsy tokony ho hita, ny akanjo atia mihoatra ny lohalika ary tena fohy, mampiseho zavatra tsy tokony ho aseho. Nefa dia milaza fa fiangonan'Andriamanitra, nefa dia milaza fa zanak'Andriamanitra, mitarika ho amin'ny fahatafikionana, mitarika ho amin'ny fahalotoana, mitarika ho amin'ny fijangajangana, mitarika ho amin'ny fahalotoana. Ary zany zavatra zany vao mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra, mahatonga ny fanamasina alahelo, mahatonga ny fanamasina tsy toetra ao amin'ny fiangonana tsony, ka isiny ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tahotra an'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra marina isika, raha tena miditra amin'ilay vavahady ety isika ary mandeha amin'ilay lalana ety, dia misaintsaintsika hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao alehako izao, sitrapon'Andriamanitra ve zao ataoko izao, sitrapon'Andriamanitra ve zao fitafiako izao, sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra henoko, sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra teneniko. Mamantatra an'izany mandrakarivo isika, fa za milaza aminao fa raha mbola ao anatin'ny fijangajangana ianao, ao anatin'ny fimamona ianao, ao anatin'ny fisotroana ianao, ao anatin'ny fidoroana ianao, ao anatin'ny fitiavana n'izao tontolo izao ianao, ka tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy,
dia tsy hampiakatra antsika izy, tsy hampiakatra anao izy satria ny dedaviny dia fiangonana masina, fiangonana be voninahitra, fiangonana tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana. Dia zany ny takian'Andriamanitra amintsika, isika fiangonana mampalahelo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, fa lasa ataoko hoe miova mihitsy ny hoe marodrefy hijerena ny zanak'Andriamanitra, lasa hoe raisin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mitarika fikambanana, zay mitarika fiangonana hoe ao anatin'ny fahalalantsika ka afaka manao zay rehetra atao. Tsarovy fa tsy zay rehetra tiako atao dia ho afaka ataoko avokoa, fa zay zavatra mitondra aho amin'ny fiainana, zay mampandroso aho, mitondra aho amin'ny famasinana, mitondra ho amin'ny fampandrosoana. Fa mampalahelo zavatra hita zany ary mampalahelo milaza an'izany, mampalahelo mahita an'izany, fa tsy maintsy lazainy zany. Mpanompon'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, raha zandrin'i Jesosy tokoa ianao, raha nabavy tsy afaka ahita ny fitanjahany rahalahy anadahanao ianao, na ahita ny fitanjahany ny anabavinao. Mampalahelo tsika tena zaraiko amintsika mihitsy zany fahamarinana zany. Milaza tsika fa zanak'Andriamanitra, milaza tsika fa ao amin'ny Tompo, milaza tsika fa mpanompon'Andriamanitra, fianakaviana ray amin'ny Tompo ary ao anatin'ny fahalalana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe aoka tsy ho hitan'ny anabavinao ny fitanjahanao raha lehilahy, na hoe ho hitan'ny ny anadahanao ny fitanjahanao raha vehivavy. Mampalahelo milaza mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra nefa ohatra miaraka ao anaty piscine miara milomano. Aiza no isan'izany? Mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, lehilahy sy vehivavy, zandrin'i Jesosy, zanak'Andriamanitra, nefa hiaraka ilomano ao anaty piscine iray. Ahoana ny fomba hanekena an'izany? Ry mpanompon'Andriamanitra, ry zanak'Andriamanitra, ry zandrin'Andriamanitra, mitondra makay zany. Ny maso, hoy ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny maso, raha masonao manafotoana anao, esory izy hiala aminao. Fa tsaratsara aminao manana maso tokana toy izay manana maso roa nefa hitondra anao ho any amin'ny fahaverezana. Amin'izao fotoana zany zavatra hitanao amina fikambanana tanora, amina fiangonana, tsy misy tsony ny fampiafahafana amin'ny raha lasainabavy zao hoe mpiray-tampo amin'ny Tompo. Manao maillot ianao, akanjo maillot de bain nanaovanao, hitan'ny anadahanao raha vehivavy ianao, hitan'ny anabavy raha lehilahy ianao. Mitondra ho amin'ny fijangajangana zany, mitondra ho amin'ny fahalotony zany. Sao tsika mieritreritra fa andalo fotsiny zany fa miditra ny devoly ao anatin'izany. Tsy magaga avy eo raha misy fijangajangana, tsy magaga avy eo raha misy fitsiriritana, tsy magaga avy eo raha misy firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, tsy magaga avy eo raha olona tsy mpivady lasa misy firaisana ara-nofo sy fiarahana. Mialatsiny amin'ny lazan'izany, mialatsiny amin'ny lazany fahamarinana, fa mitondra antsika ho amin'ny fahamasinana zao teny zarainy zao, mitondra antsika ho amin'ny fanitsiana zao teny zarainy zao. Fa zavatra takian'Andriamanitra ny fahamasinana, ao amin'ny vavahady ety, ao amin'ny lalana ety, mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamasinana. Raha lahy sy anabavy, mpiray-tampo amin'ny Tompo, mpitondra fivavahana, mpitondra fikambanana, mpitondra fiangonana, evero ny lalantsika. Ao amin'ny vavahady ety ve tsika, ao amin'ny lalana ety ve tsika, ao amin'ny fahamasinana ve tsika, ao amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve tsika. Raha ao amin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika, miomana ny fiverenan'i Jesosy tsika, tsy manana fotoana intsony tsika anaovana blagy zany, izarazarana blagy sy atsikany zany. Mahita ny apôstôly nanao an'izany ve tsika? Nahita ny mpianatra Jesosy nanao an'izany ve tsika? Nahita ny ireo mpianatra Jesosy nanao an'izany ve tsika? Fa amin'izao fotoantsika tena hoe lasa miraikitra amin'ny zavatra ny tany, lasa tena hoe miosina eto amin'ny tany mihitsy sika ary tsy misaina ny zavatra any ambony, tsy mandeha amin'ny fahamasinana, tsy mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Mety hiteny amiko ianao hoe extrémiste be zany, mety hiteny amiko ianao hoe tena hoe spirituel be zany, fa za miteny aminao fa zay tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Za miteny aminao fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Zany hoe mila manana ny fanahy ianao, mila misaina ny zavatra any ambony ianao, mila mamono ny nofinao ianao, tsy ny nofoko intsony, tsy ny tenako intsony. Tsarovy raha lasainabavy fa anisany nalavo an'i Davida ane, nijangajanga tamin'ny Batseba, dia i Davida nandehandeha teny ambonin'ny terasy. I Davida tokony hiady eny am-pitaritafika ny toerana nisy an'i Davida, ary tokony teny Davida niady, fa i Davida tsy nakany amin'ny toerany, fa i Davida nilaozany nandehandeha teny amin'ny terasy. Ary rehefa nandeha teny amin'ny terasy izy dia nahita ny Batseba nandro ny sasy, ary io maso io no nisarika an'izay. Ianao miaraka mpiray-tampo amin'ny Tompo nefa miaraka ray piscine, miaraka milomano, miara mandehandeha manao excursion, sorta fohy, ny akanjo mampiseho vatana mianjaka, malahelo ao milaza aminao fa hitondra anao amin'ny fijangajangana sy ny fahaverezany rany raha tsy mitandrina ianao, mantosira ny filan'ny tanora fanahy.
raha lasy anabavy mantosira ny filan'ny tanora fanahy miteny aminao ahako tanora ao anaty fikambanana ao anaty fiangonana ao anaty antoko-pivavahana ianao mpitarika jereo reo ondrinao reo aoka ireo atahotra an'Andriamanitra aoka ireo andeha amin'ny fahamasinana fa hoankany amin'ny fahaverezana ny hafarantsika raha tsy mandeha amin'ny fahamasinana antsika zay tsy mandeha amin'ny fahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra mikika mafy amilazana izany aminao tsy mitarika anao amina toko-pivavahana tsy mitarika anao amin'ny fiangonana tsy mitarika anao amina fikambanana fa mitarika anao hiditra ao amin'ilay vavahady ety le lalana ety Jesosy Kristy anamasina anao zany anamasina anao zany maro ny olona very makany fahaverezana ianao mbola lany andro mitsangatsangana ianao mbola lany andro mandindia ianao mbola lany andro miala voly tsy miteny hoe ratsy ny miala voly tsy miteny hoe ratsy mitsangatsangana misy fotoana ilana an'izany ihany fa raha be loatra zany tsy hanao ny fanjakan'Andriamanitra ho zava-dehibe tsony ianao tsy hanao ny fitoriana ho zava-dehibe tsony ianao nefa isan'andro tsika dia apetraka Jesosy hoe ho fanasina ho fahazavana apetraka Jesosy tsika hoe ho jiro mirehatra eto amin'ity zao tontolo zao ty eto amin'ity firenena ity mampalahelo ny firenena mampalahelo ny firenena satria ny olona manajo eo imolotra fa lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra lasa fihetsiketsehana sy fombafomba no atao fa tsy tena mamokatra le fahamasinana tsy mamokatra le tena fitiavana tsy mamokatra le fatahorana an'Andriamanitra tsy mamokatra vo tsara Andriamanitra mitaky vo tsara amintsika izy hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana efa apototry ny azo ny famaky ka zay azo tsy mamoa vo tsara mendrika ny fibebahana dia ho kapaina fanamasina miteny amintsika malahelo ny fanamasina amin'izao fotoana izao malahelo Jesosy tompo amin'izao fotoana izao mahita ny olona tsy miraharaha ny fifampitandremana mahita ny olona tsy miraharaha ny fahamasinana mahita ny olona tsy miraharaha ny tahotra an'Andriamanitra mahita ny olona miliba mahita ny olona mandeha amin'izao tontolo izao mahita ny olona ao anaty fidoroana fisotroana fijangajangana fimamona filalaovan-dratsy mahita ny olona milaza ao anatin'ny fahalalahana ka hoe zanak'Andriamanitra hatrany rehefa nanolo tena ho an Jesosy dia an Jesosy mandrakizay na inona atao diso zany fampianarana zany mitarika ao amin'ny fahaverezana zany fa hoy ny tompo hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjena hoy ny tompo hoe miasa mitahotra sy ovitra hatateraka ny fahamasinana anareo ny famonjena anareo ary tsy miteniteny foana Jesosy raha miteny amin'ny fiangonana fito tao azy hoe izay maharesy dia hoy izy hoe omeko anjara amin'ny hazonaina zay maharesy ataoko hoandry eo amin'ny tempoly zay maharesy omeko anarana vaovao zay maharesy ho ampitafiko akanjo fotsy zany hoe mila fikirizana mila fandresena hatramin'ny farany ty miaraka amin'i Jesosy ty tsy hoe convertia tsy hoe nanaiky an Jesosy indray mandeha dia voavonjy fa raha ianao no tafiditra ao amin'ny filibana ianao no tafiditra ao amin'ny fitiavana zao tontolo zao ianao tafiditra amin'ny fijangajangana sy ny fahalitoana maro isan-karazany dia malahelo aminao fa voafafa tsy voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao fa mila mijanonao amin'le lalana ety mandrakariva ianao mila ao anatin'le vavahady ety mandrakariva ianao ao amin'i Jesosy fa zay lalazainy teo hoentin'Andriamanitra ho tsaray ianao amin'izany rehetrarehetra zany amin'izao faraparany taona zao amin'izao fotoana misy ny fety maro isan-karazana zao ry kristianina malala ry zanak'Andriamanitra malala zay milaza fa zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mantosira ny filany tanora fanahy aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao manamasina ny tenanareo manamasina ny Kristy ho tompo ao anatinareo evero inona ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra mitaky fahamasinana ao antsika Andriamanitra mitaky fahamasinana antsika hoy Jesosy hoe aoko ho tanteraka anareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra teny omeny fanamasina antsika izany mety mahery mety mahery vaika fa hitondra fiainana ho anao alahelo araka an'Andriamanitra mitondra fibebahana fitiavana anao no izarana an'izany fitiavana anao no izarana an'izany tsy mijery aronatavana mijery zavatra fotsiny eto amin'izao tontolo zao fa mahatonga anao ho tonga saina ho tonga anao hihevitra ny lalanao hoy ny ten'Andriamanitra hoe evero ny lalanareo evero ny lalanareo izaho toetra raha mbola ho amin'ny finoana ve nareo ny finoana zany mitarika anao amin'ny fibebahana mitarika anao amin'ny fankalana ny ratsy fankalana n'izao tontolo zao mitarika anao amin'ny fitiavana an Jesosy fandehanana ny fahamasinana mbarako aminao zany tia anao Jesosy midira ho aminy raha te ho tafiakatra eny amin'ny raon'lanitra ianao midira ho aminy raha te ho tafiakatra ao amin'ny raon'lanitra ianao hitafiakatra iaraka amin'i Jesosy ianao ilay vavahady ety ilay lalana ety mitondra ho any amin'ny fiainana fa raha tsy ao amin'i Jesosy ianao tsy ao amin'ilay lalana ety sy vavahady ety ianao makany amin'ny fahaverezana ary mandrakizay zany fijaliana sy fahoriana mandrakizay fidianana amin'i Jesosy fidianana ny fiainana Jesosy Kristy zany ho azy ihany ny voninahitra amen